manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'nyjanabolana dia misy an'io rindrin-drahona io tsy matsinanan'ny Madagasikara na le antsoina hoe front izay niteraka tsy fahamarinan'ny atmosfera teto amintsika ary nahatonga ny oram-baratra voalohany tamin'ny faritra sasany teto Madagasikara. Analavitra antsika izy io ary efa mialefy fa na izany na tsy izany aza dia mbola tsy maro toerana hatrany ny atmosfera ka somary mikisaka ny avaratra sy avaratra atsinanana indray ny oram-baratra, izany hoe miandrandra orana hatramin'ny faran'ny herinandro any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Analanjorofo, Atsinanana ary Mangoro. Ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina ato anatin'ny 3 andro avy fa saika mbola nevikevoka hatrany manerana ny Madagasikara. Raha ny vinan'ny toetry andro ho amin'ny rampitso maraina dia mety hisy orana malefaka miserana ny voamaraina be ny morotsiraka ny faritra Atsinanana sy Vatovavy. Andrahona ny voamaraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratrandro amin'ny afovoantany sy ny faritra avaratry Madagasikara. Ny faritra sisa rehetra andrahona mitsitokotoko na ibalika tanteraka mihitsy ingabe masoandro. Raha ny tolakandro indray dia ahazo orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray ny any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Mangoro ary Vatovavy. Ahazo orana tandrifin-drahona kosa indrindra ny alina fa amin'ny ankapobeny aloha dia mandrahona ho an'ny Alaotra, Analamanga, ny ilany Atsinanana, Vakinakaratra sy Amoromani ary mipaka hatrany Matsiatrambony. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan-toerana kokoa ny masoandro mibalika. Raha ny vinan'ny maripana indray manankatra amin'ny 4 na 5 degré ny any amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Nosiny, eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny ary eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra morotsiraka Atsinanana. Tazantsika amin'izao fa mbola manodidina eo amin'ny 20 degré hatrany aloha ny maripana ambony indrindra any Taolagnaro. Ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia anevikevoka be ny andro, izany hoe any Abongilava sy ny ampitanin'ny faritra Menabe manodidina amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 degré. Ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy indray dia somary mikisaka any avaratra sy avaratra Atsinanana iny ny oram-baratra, izany hoe any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Alaotra, Mangoro ary ny ampitany ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana mihazo ny ilany Atsinanan'ny Amoromani. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hiverina ny rahona mety hisy ejika hisy orana tandrifin-drahona ihany indraindray ny ilany andrefan'ny afovoantany, izany hoe ny Abongilava, Itasy, Vakinakaratra, Amoromani ary Miandrovazo. Ny vinan'ny maripana amin'ny sabotsy dia manodidina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 degré hatrany aloha ny any amin'ny faritra avaratra andrefana, tafiakatra 20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny ary eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra amin'ny morotsiraka Atsinanana. Hitantsika amin'izao fa misy fiakarany maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Ny any Abongilava sy ny ampitanin'ny faritra Menabe moa dia somary manevikevoka hatrany ny andro mafana be mihitsy amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alahady ary no amaranantsika azy dia mbola miandrandra oram-baratra hatrany any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Analanjorofo. Anorana tandrifin-drahona ny any Alaotra, Mangoro sy ny faritra Atsinanana. Mety hitatra hatraty amin'ny manodidina ny Tsaratanàna, Analamanga, ny ilany Atsinanana, Vakinakaratra sy Amoromani moa izay orana tandrifin-drahona izay indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibalika tanteraka mihitsy ingabe masoandro fa hiverina andrahona mety arahana tandrifin-drahona kosa ny any amin'ny faritra Iboeny sy Betsiboka indrindra moa ny alina. Ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 degré ny any amin'ny faritra avaratra andrefana, mety ho tafiakatra hatramin'ny 17 degré mihitsy aza moa ny manodidina ny Maheva-tanàna. Ho an'ny afovoantany kosa dia manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré eo ny maripana ambony indrindra, izany hoe afana hatrany aloha izany ny andro amin'ny ankapobeny. Morotsiraka Atsinanana ihany koa tsy dia misy fiovana fa mety hananka hatramin'ny 20 na 30 degré. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.